Avetrany kosa sika dia hoe ny Ambohitsaina eny ny famoroteny amin'ny l'esplanade tao Ankatso sy ireo mpampianatra sy mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo fanoherana ny zava-misy eny an-toerana amin'izao fotoana izao dia ny fangalana ny tanin'ny université izay namafisiny ireto farany fa tsy azony izanizakitiana. Nanaraka akaiky izay vaovao izay Rotsy Rakotondray naka ny sary kosa Mamirasoanaivo. Mirefy 10 hektara ny fitambaran'ny refin'ny tany université n'Antananarivo ka ny 7 hektara 770 ara amin'izy io no kasain'ny tompon'antoka tsy miankina iray hanatanterahana ny tetikasa golf international d'Ankatso, izany hoe ny 900 ny tany université dia ho lasa toeram-pilalaovana golf avokoa. Tamin'ny faha-14 ny volana aprily 13 no nahazony didim-pitondrana avy amin'ny primatura lefitra misahana ny fanajerena ny tany ireo mikarakara ny atrikasa golf international d'Ankatso. Noho ny fanoherana izany zavatra izany indrindra satria tsy nanaiky ny ampiasana ny taniny ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny université dia nanatanteraka hetsika ho amin'ny firaisan-kina sy fampahafantarana ny zava-misy androany maraina ireo mpianatra sy ny mpampianatra. Izany amin'izao fotoana izao dia ny fitsarana tapiny Conseil d'État en Cour suprême izay efa nandidy ny anatsara na fampiarana ny arrêté ny raisiny vice primature amin'sahana fampandrosoana sy fanajariana ny tany tamin'ny avril 2013. Io arrêté io zany nentombohan'izao resabe izao satria io arrêté io dia manova ny fanokanana tany sasatsasany mba ahafahana manatanteraka ny projet izay antsoina hoe golf international d'Ankatso. Izy io dia promoteur privé zany no mikasa terrain de golf ety. Efa hatramin'ny 2011 io projet io nefa nampidirina dinihan'ny flaque FP-tantanan'ny université an'Antananarivo, conseil d'administration zany, izay ihany manana fahefana hanapaka hoe inona ny zavatra azo atao ety sy inona ny zavatra tsy azo atao. 2011 zany avril 2011 dia tsy nanome fankataovana ny flaque FP-tantanana tamin'izany. Nambaran'ireo tompony andraikitra eny anivon'ny fitantanana ny université n'Antananarivo hatrany moa fa tsy misy ny fanarahan-dalàna mahakasika ity raharaha ity. Efa eny anivon'ny fitsarana ambony ihany koa amin'izao fotoana izao ny raharaha ary miandry izay valiny amin'izany ny université. Tsy ahina ho hiatrany ireo tompony andraikitra ny tsy azona rariny amin'ity raharaha ity satria tany manana ny fiarovany manokana ny tany université ka ny fanafanana io didim-pitondrana io no angatahan'ireo tompony andraikitra.